Taorian'izay lanonana famindram-pahefana teo amin'ny rotonta izay navetrany dia nitondra ny fomba fijeriny Andriamatoa Mamy Rakotoavelo filohan'ny kongresin'ny tetezamita teo aloha. Isan'ny nitondra ny fomba fijeriny moa ny mahakasika ny hoavy politikany, eo ihany koa ny vaovao mahakasika ny Akolafy Ravalomanana sy ny antoko Tima. Ny hoavy politika moa tsy misy afaka maminany fa ny azo ambara amintsika rehetra kamany dia efa niditra tato amin'ity tontolo politika ity ny tenako nanomboka tamin'ny 2010 ministra solombavam-bahoaka ary izao miala izao moa zany dia filohan'ny kongresin'ny tetezamita. Ataoko hoe nahita tsirony tamin'ny fanaovana politika satria antanjona tena nidirako tao dia ny anasoa ny mpiarabelona amiko solombavam-bahoaka tena ny boriboritany fahatelo hitako fa tena sahirana ny vahoaka ary niezaka mitondra zay anjara biriky anasoavana ny vahoaka tena boriboritany fahatelo tato amin'ny kongresin'ny tetezamita dia niezaka ihany koa mba manampy arak'izay azo atao ireo olona rehetra zay sahirana ka mila fanampiana na mila torohevitra na sosikevitra hoentiny manatsara ny fiainany. Ka zay ny filozofiako moa zany dia ny hoe anatsarana ny fiainan'ny mpiarabelona, zay ny filozofia ny anaovako politika fa tsy hoe sanatry ny vava akana vola, mbola tsy misy mbola tena mazava hita soritra mazava zany aiza ny lalana aleha amin'izao fotoana zao fa tarareo fa mbola milamina daholo ny tontolo politika, mbola ny kongresin'ny tetezamita no farana zao androany miditra ny anteny meram-pirenena dia hitantsika eo ihany ny tohiny rehefa avy eo hitanareo ihany ny tohiny hoe lasa izy Mamy Rakotoavelo nanao politika ve sa nanohy ny asany teo aloha zay hoe mpandraharaha raha teo karena moa nataoko teo aloha dia hoe miverina nanao mpandraharaha politika ve izy sa miverina nanao politika amin'ny mampanao politika azy. Position anay zany dia mazava tsara, position anay dia manohana tanteraka ny filoha ny Republikan'i Madagasikara Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny mouvance Ravalomanana. Zay dia mazava tsara horetany horen-danitra mba tsy hiverimberenan'ny fanontaniana hoe mpanohitra ve ny président Hery ny mouvance sa tsy mpanohitra. Lazaina foana fa hoe mivory ny team tatsy, mivory ny team taroa. Ny team dia efa namoaka didy conseil d'état fa ny team dia ny mouvance Ravalomanana. Ka raha misy mpanao gazety te hiona amin'ny team dia miona aminay izy fa tsy miona amin'ny olona misandoka ny anaran'ny team. Team zany zao dia efa miverina tanteraka ty amin'ny mouvance Ravalomanana. Andriamatoa Razoarimiadza sy Lofinantenaina no filohany ary za no secrétaire général. Ka raha misy tazanay manoratra an-gazety na milaza amin'ny vaovao an-tsary na an-tsoratra na amin'ny feo laza hoe zahay no team dia horaisinay ny fepetra misy ny lalàna amin'ny fehan'izany mivoaka ho any didin'ny conseil d'état fa ny team dia tokana ihany nitarihany no firon'ny président Marc Ravalomanana ary dia amin'izao fotoana zao mijoro ara-dalàna Andriamatoa Razoarimiadza sy Lofinantenaina ny filohany ary ny tenako no secrétaire général.